tsy kolotsaina malagasy zany. Raika amby folo ny ady amiko to izy hoe mitambara daholo nareo fa ny anarako koa dia Bruce Lee fa aza makamaka ty fa ngao dia mipitika ary. Tsy kolotsaina malagasy zany. Zao lehilahy mijoro aminareo zao combattant. Raha mbola zany miakatra ambony tatami tsy misy maresatsika. Tsy kolotsaina malagasy zany. Voatsona fotsiny ny anarako vao mijoro zany lehilahy zany misy mipipi pataloha tonga dia mikisaka. Nampiororo no sady nampisavoritaka ny mpitondra fanjakana fa indrindra ireo pomba nyity fitondrana ny Rajoelina ity ny kabary sy lahateny maro samihafa izay nataon'ny RMDM nandritra ny fivoriana voalohany izay nataon'izy ireo tamin'ity taona 2024 ity. Maro dia maro ny fandraisam-pitenenana fa ny any solombavambahoaka sy teny randrenasolonyaiko no tena nampiororo azy ireo izay sady kabary no sady afatra mivantana amin'ny mpitondra fanjakana. Naseho ny solombavambahoaka sy teny randrenasolonyaiko fa tsy matanjaka ity fitondrana ity. Fa ny fampiasana herim-pamoretana, ny mpitandro filaminana, ny zandary indrindrandrindra no tena mampatanjaka azy ireo. Raha tena vonina hiatrika hoy sy teny randrenasolonyaiko dia ndao anao raisiray. Tsy mampiasa mpitandro filaminana fa raisiray raha tena vonina tsara ny mpitondra fanjakana hoy sy teny randrenasolonyaiko. Raha tena vrai champion ianao aza ampiasaina ny zandary atao hery famoretana. Raha tena vonina andao anao raisiray. Ina ny olana? Laha tena vonina andao anao raisiray. Ny miaramila ataotsika sécurité. Ny mpitsara ataotsika juge. Dia avy anao zay hiditra amin'ny 13 mai hitanao azy. Vrai champion zany tsy manao dopage. Tonga dia éliminé izy tsy afaka manao compétition intsony. Fa dopage io herim-pamoretana atao ho an'ny vahoaka ampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy. Ary ity ampahany lahateny izay nataony sy teny randrenasolonyaiko ity no raisy ny mpitondra fanjakana fa indrindra ireo pomba any Andry Rajoelina fampiororona no sady tetika ny amboly korontana. Ny voaka daholo ny compte pomba amin'ny fitondrana fa indrindra ireo mpilelaka amin'ny fitondrana ao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Toy ny serasera mada, zavamisy aty, hantamiangola sy ireo pejy maro samihafa. Enina dia solombavambahoaka voafidy tamin'ny vovonana Irmara aza dia tsy iza zany fa rafidy manana Désiré. Hoy izy tao amin'ny page Facebook ny hoe ny hita sy tsapa hatramin'izay dia nilaza foana ireo mpanohitra hoe tsy anaiky nefa resy foana. Amboly korotana indray ve ianareo? Hoy ny fanontaniana ny solombavambahoaka tao amin'ny boriboritany faha-efatra. Ho an'ireo izay milaza fa tsy anaiky ny fikarakarana amin'ny fifidianana. Tsy fotoana n'izany intsony izao araka ny nambarany tao amin'ny page Facebook-ny. Toy ny mazatra amin'ity fitondrana ny Rajoelina ity dia mandre antanana sy mandre andraikitra mamaly ireo avy amin'ny fanoherana ny ministry ny serasera hatramin'izay nisy fitondrana ny Rajoelina ity. Izay mampatsiahy antsika manokana ny Ramatoa Henriette Lalatiana Rakotondrazafy. Satria moa tsy nahazo toeran'ny ministra intsony izy dia Ramatoa ministra ankehitriny Mara vola miranty donano namaly ireo avy amin'ny fanoherana. Valikafatra ho an'ny sy teny randrenasolonyaiko raha ny marimarina kokoa. Miantsy ady ny avy amin'ny fanoherana hoy ity ministra ity mitady amboly korontana. Notsindriny manokana tamin'izany ny teny izay nataony sy teny randrenasolonyaiko ny angataka raisiray amin'ny mpitondra fanjakana. Eto dia manome lesona ho an'ireo avy amin'ny fanoherana ity ministry ny serasera sy ny kolotsaina ity fa tsy soatoavina malagasy izany raisiray izany. Magataka ireo avy amin'ny fanoherana ity ministra ity mba tsy anakirontana ny firenena. Raha resaka raisiray ara-politika no resana ho izy dia efa vita. Efa nifaninana tamin'ny filoham-pirenena izany olona miteny izany hoy ity ministra ity izay manitsy ny sy teny randrenasolonyaiko fa resy tamin'ny alalan'ny fifidianana tamin'ny alalan'ny fandatsam-bato izay nataon'ny vahoaka malagasy hoy izy. Ny zavamisy ankehitriny dia mampalahelo
ny zava-misy satria dia misy tadivoy korontana amin'ny alalan'ireo fampitana vaovao tsy marina, amin'ny alalan'ny fiantsiana mihitsy ny zava-misy ankehitriny ho an'ireo mpitarika politika sasatsasany. Misy mihitsy aza tena manao faneho-kevitra ny hoe hiantsiana ady raha tsy resaka amin'ilay fiteny hoe andao anao raisiray. Zany dia tsy soatoavina malagasy amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, tsy kolotsaina malagasy zany. Fa ny malagasy dia manana ny soatoavina amin'ny fihavanana, ny fifankatiavana, indrindraindrindra amin'izao fotoana ny asaramanitra izao. Ny zavatra tiana ampitaina dia izao. Fantatry ny malagasy fa mitodika any amin'ny fampandrosoana marina ny fitondram-panjakana izay tarehan'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina, hitantsika tamin'ny kabary nataony efa mitodika amin'ny fampandrosoana. Miantso ny fitoniana isika amin'izao fotoana izao. Aoka tsy akorotana ity firenena ity amin'ny alalan'ny teny fiantsiana dia hoe raisiray ozy izy ilay fitenenana. Raha fanaovana politika no resahana fifanandrinana ara-politika, ny raisiray ane raha ny fifidianana filoham-pirenena efa vita, satria inona ny zavatra nitranga efa niatrika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany olona izany izay efa nomeny ny vahoaka malagasy azy ny afatra teny hoe 410 isanjato ny vatony. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia nahazo ny 820 isanjato mihoatra. Ka tsy efa vita ve ilay raisiray fa inona ny tiana apetraka eto amin'ny firenena mamolo-korotana. Ireo olona rehetra miantso an'izany fanakorotanana izany dia olona efa nandalo fifidianana avokoa ary efa napetraka ny vahoaka malagasy ny toeran'izy ireo tamin'ny voka-pifidianana izay nataon'izy ireo. Tsy mitombona no sady tsy azo raisina ho matotra ny faneho-kevitry ministry ny serasera sy ny kolotsaina raha ho an'ireo mpanaraka toedrara politika sy fiainam-pirenena no jerena. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina efa nivohy an'ity resaka ity foana tamin'ny fotoana na filoham-pirenena azy, tamin'ny fotoana ny propagandy sy ny fotoana maro hafa. Ataoko ngamba fa tsy vaovao amintsika ity horonan-tsary resaka Bruxelles izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny propagandy tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 2024 izay nilaza fa tsy matahotra ireo 12 izay nifaninana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natao voatsela teo iny. 12 ny adiako to iza hoe mitambara dolo nareo fa ny anarako koa dia Bruxelles fa aza makamaka aty fa ngao dia mipitika ary. Tsy vitan'izay fa efa nivohy resaka ady eo ambonin'ny tatami filoha Andry Rajoelina. Nilaza izy fa tsy matahotra n'izaniza na ara-politika zany na totondry ambonin'ny tatami. Nefa dia filoham-pirenena izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 2024. Ka mampametra-panontaniana ny mpanao gazety Hifanao ihany ny lesona nomeny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona. Hoy Hifanao tao amin'ny page Facebook. Zao lehilahy mijoro aminareo zao combattant, guerrier. Raha mbola zany miakatra ambony tatami tsy misy maresatsika. Arany zany fa tsy lazaiko anareo atao amin'ny Mapar. Voatsina fotsiny ny anarako vao mijoro zany lehilahy zany, misy mipipi pataloha tonga dia mikisaka. Zany dia tsy soatoavina malagasy, tsy kolotsaina malagasy zany. Tsara ihany raha voizina eto na dia tsy eo amin'ny toeran'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina intsony Ramatoa Henriette Lalatiana Rakotondrazafy. Miezaka hatrany izy mamaly ireo avy amin'ny fanoherana na amin'ny alalan'ny page Facebook zany na amin'ny alalan'ny gazetiny. Hoy ny gazety Free News mamaly any Mpitondra soloniaiko tao amin'ny tranokalan'izy ireo araka ny lohateny hitantsika io dia resy tamin'ny fifidianana teboka roa mandrangaranga fanakorontanana indray ny mpanohitra. Notsindriny ity gazety ny Lalatiana Rakotondrazafy ity fa tapidala kale ny vondriny mpanohitra ka manambana fanakorontanana indray. Notsipiny manokana ny ampahany lahateny izay nataon'ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro, sekretera jeneraly ny Antoko Team, ny hoe asa fa tsy kabary. Nanentana ny avy amin'ny fanoherana ity solombavam-bahoaka ity hoy ity gazety ity mba tsy hanao resaka lavabe na resabe fotsiny fa mba hietsika andrefepetra fa indrindra ireo mpitarika ao amin'ny mpanohitra. Fanambarana izay mampametra-panontaniana ihany hoy ity gazety ity raha tena tombotsoa ambonin'ny firenena marina no katsahin'ny mpanao politika mpanohitra na tombotsoa manokana. Efa nambara ombenimbeny fa tsy nitondra vokatsoa teto amintsika mihitsy ny fisian'ny krizy miverimberina. Ankehitriny i Madagascar efa modela ty Afrika hoy ity gazety Free News ity
indrindra fa eo amin'ny lafiny fifandimbiasam-pahefana demokratika dia iverin-dalana ho any amin'ny fanonganam-panjakana indray. Inga sy tendrandrena solony haiko moa dia nidina ambany dia ambany mihitsy, milaza fa raha tena vonina dia andao hanao raisiray ho ity gazety Free News ity. Afangaron' ity mpanao politika ity tanteraka ny mahampanao fanatanjahantena azy. Ny taky ny anomezana ny kianjan'ny 13 Mai moa ny tenany mba anehoana hevitra sy ampisehoana hery araka ny ambarany. Mahatsikaiky ihany ho ity gazety ity satria raha fanehoan-kevitra sy fampisehoan-kevitra no tena tiana tao dia tsy misy maniry azy ireo ho eo amin'ny kianjan'ny 13 Mai mihitsy fa azo atao any amin'ny toerana hafa maro izany. Saingy inina takina ny fidirana eo amin'ny kianjan'ny 13 Mai satria eo no ahafahana manainga ny fikasana fanakorotanana rehetra. Raha tsy misy fiovana moa dia amin'ity volana janoary ity no ivoaka ny voka-pifidianana ofisialy avy amin'ny fitsarana mitsara ady amin'ny fanjakana ho ity gazety Free News izay any Ramatoa Lalatina Henri aty rakotrona zafy. Ankoatra ny fanehoan-kevitry ministry ny serasera sy ny kolotsaina dia nanome valin-kafatra ho an'ny fanoherana ihany koa ny mpaneho hevitra politika Mamygotso TGV avy eo amin'ny boriboritany fahatelo. Mampatsiahy no sady manome lesona ho an'ny fanoherana izy. Ny tolona, ny fidinana dalambe, ny fitokonana dia tsy nahitana tombotsoa hatramin'izay ka hatramin'izao. Nanome ohatra izy tamin'ny 1972, ny 1991, ny taona 2010. Fa tsy nitononiny kosa ny taona 2010 izay nampiditra ny vahoaka tao anatin'ny fantrana lalina mandraka ankehitriny. Notsindrin'ny mafy ireo taona izay notanisaina teo aloha fa tsy nitondra vahaolana, tsy nitondra tombotsoa tamin'ny fiainan'ny Malagasy. Tsy nampidina ny vidim-piainana, tsy nanala ny fahasairanan'ny vahoaka izany rehetra izany ho izy. Ka miantso ny rehetra izy indrindra fa ny vahoaka Malagasy mba ho tonga saina tsy hanaiky ho rebirebena amin'izany resaka raisiray izay nataony solombavam-bahoaka sy tendrandrena solony haiko izany. Somary manahirana ny saina ihany miresaka an'ilay satria olon-dehibe ilay miresaka. Ny resaka fandrangitana fandranganangana ambany raha tsika rehetra samy mandinika. Fa hatramin'izay nisy ny korotana teto efa arisaina tamin'ny 1972. Misy ny korotana tamin'ny 1972 tsy nidina vidim-piainana. Nisy ny korotana tamin'ny 1991 tsy nidina vidim-piainana. Nisy ny korotana tamin'ny Elidiot tsy nidina vidim-piainana. Ka raha misy olona mieritreritra fa hoe amin'izao taona 2024 zao mbola andrangaranga korotana dia hozy aho hoe zakatsika malagasy ve? Ary mbola misy olona hoe asa ijory ilaza fa raha zany tonga eo raha pitso na raha afaka pitso dia hidiny vidim-piainana io. Fa raha atao daholo ny analizin'ireo korotana ireo grevy ireo tsisy ninona mandeha mihitsy dia olona mitanan'andro isan'andro dia aiza ny iainantsika amin'izany no zany tsy mitona ozy mahatsy amin'ny vahoaka malagasy hoe aleo tonga saina, aleo izay androsoana ny tadiavina. Fa raha isy ny raisiray dia aleo ny raisiray ho any amin'ny fampandrosoana ny atao fa tsy raisiray amin'ny resaka tontolo. Vahaolana ara-tsosialy efa manao ny filoham-pirenena, manao ny fitondram-panjakana. Raha jerentsika angamba ny fitondram-panjakana amin'izao efa misy ireo formation, misy ireo olona izay omena fampifanana dia omena tany. Zava misy anie zany fa tsy resahana fotsiny. Fa tena mpanaraka fa tsika malagasy koa indraindray tsy mandeha no amin'izany fa ny antsika malagasy teny hoe inona ny any rapitso dia rapitso, inona no rapitso dia rapitso. Eny marina tokoa fa tsy nijanona teo amin'ny lahateny raisiray ny lahateny izay nataony sy tendrandrena solony haiko fa nangataka ny kianjan'ny 13 Mai izy mba hitsapana ny tena herin'ity fitondranan'ny Rajoelina ity, mba ahitana atraiza ny mambahoaka nyity fitondranan'ny Rajoelina ity. Araka nambarany tamin'ity lahateny ity moa hoe sokafy ho anay ny kianjan'ny 13 Mai raha hitsapa ny tena herinay ianareo mpitondra fanjakana. Anjara mpitandro filaminana no izy no miaro ny vahoaka sy ny fananany. Fa ny vahoaka izay tarianay ho sy tendrandrena solony haiko dia tsy vahoaka mpandroba, tsy mpanimba fananan'olona toy ny vahoaka ny filoha Andry Rajoelina. Io ane tsotra e. Miteny nareo aiza nareo fanoherana mba miantso atsika ao miantso ny gendarme rehetra, miantso ny miaramila, miantso ny polisy.
ho arovatsika ny fananany vahoaka. Fa raha tena ifampitsapa aminay marina izao fitondrana izao, avelao zahay handehany eo hevitsinay ao amin'ny 13 mai avelanareo malalaka. Anjaratsika polisy zandary miaramila arovy zahay tsy nampianarina ary tsy mampianatra ny olona manaraka anay handeha handroba, handeha hangalatra tahaka ny nataonareo teo aloha. Fa raha te hitsapa ny herinay marina ianareo, avelao malalaka koa izahay hanao mitina kalalana zay voalaza tsara ao amin'ny lalam-panorenana tompo lasy tompo valo. Izahay tsy mila hisioka zany, fa na dia omenareo rapitso dia rapitso fenonay io 13 mai io tompo lasy tompo valo. Araka ny fanolazaintsika teo aloha, maro isan-karazany ny fandraisam-pitenenana izay nataon'ny RMDM nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo tamin'ny 3 janoary 2024 lasa teo. Fa fandraisam-pitenenana nataon'ny Mpitondra soloniako ihany no nentin'izy ireo naneho hevitra nandritra ny ireny lateny maro samihafa ireny. Araka izany, ndao arahantsika ireo fandraisam-pitenenana vitsivitsy izay nataon'ny RMDM izay anisany mampihorohoro ity fitondranan'ny Rajoelina ity ankehitriny. Fanehoan-kevitry ny solombavam-bahoaka Rina Randriamasinoro. Mazava no sady mahitsy ny lahateny izay nataony tamin'ny vahoaka izay niatrika ny ity fivoriana ity. Efa maro izay ny fanambarana natao izy, efa maro ny resaka izay natao, fa ampy izay ny resaka, ampy izay ny kabary. Amin'ny tindray mitoraka ity izy, tsisy resaka lavareny intsony, fa tonga de action. Manantena ny mpitarika ho izy Andry fepetra no sady Andry fanampan-kevitra azo tsapain-tanana. Fanampin'izay manome toky ny vahoaka malagasy ity solombavam-bahoaka ity fa isy zavatra ivaingana no sady azo tsapain-tanana atsoatsy araka ny nambarana nandritra n'ity lahateny izay nataony ity. Satria ny antony dia zao, raha tsy mandray fepetra, tsy mitsangana ny vahoaka malagasy sy ireo mpitarika dia ho sahirana eto isika, satria fotoana fohy izy dia iketrika ny fanovana ny lalam-panorenana ity fitondranan'ny Rajoelina ity ka analava ny fotoam-piasany Andry Rajoelina ka ipetraka eo amin'ny fotoana izay teny ipetrahana ity filoha Andry Rajoelina izay mampijaly vahoaka ity. Dia hitsakitsahana tapon-doha satria tsy isika tsony no mifidy fa ny ordonnance ny mandeha mifidy ary fifidianana ambony latabatra natao ametrahana mpitondra fotsiny. Ary ny zavatra iny tsy hijanona fotsiny iny fa eto dia efa miteny antsika rehetra fa mbola hitoy io zavatra ataon'ny senisy ny fitondrana io. Tsy afaka ela akory fa fotoana fohy dia efa iketriketrika alova lalam-panorenana ireo ary iketriketrika izay hitsononany nga Rajoelina eo fitondrana mandritra ny taona maro. Efa be izay firesahantsika izay, efa be izay kabarina ataontsika izay. Ny zavatra andrasan'ny olona zao dia hanao inona ny RMDM ary izotra ho azy tsika. Dia manantena izay manantena nareo mpitarika izay fa isy zavatra ivaingana ho ataontsika atsoatsy ary izay koa manome tompony vahoaka malagasy raha misy ny fijoroana amin'ity firenena ity dia ho voalohany izay fa tsy faharoa mba hahafahana manavitra ny firenena. Fanampin'izay, tsongaitsika manokana ihany koa ny lahateny izay nataony Andriamatoa filoha teo aloha Marika Ravalomanana filohan'ny RMDM. Maro dia maro ny zavatra noresany tamin'ity lahateny ity fa raha itsy ny resaka izay nataony dia zao, raha vao ny seni enatra tanteraka ho an'ny firenena ny tsikombakomba izay nataony seni sy ny mpitondra fanjakana ka tsy anginy isika ho ity filoha teo aloha Marika Ravalomanana ity. No mariany mazava tsara fa tsy teto Antananarivo irery ihany no nisy ireny afera maloto sy osoka sy alabato izay nataony seni sy ny fitondram-panjakana ireny fa manerina ny nosy. Araka izany dia tsy angina no sady tsy anaiky manoloana ireny toejava-misy ireny isika vahoaka manerina ny nosy hoy ity filoha teo aloha Marika Ravalomanana ity. Tena tsy rariny ny tsy miteny ao an-dreny marina. Fangatahantsika, fangatahanay, fangatahana raha vao any sy nio dia raha vao daholo io vitany. Enatra tanteraka ho amin'ny firenena iny tsikombakomba nataon'ny seni iny sy mpitondra
ary tsy angina isika tsy anaiky isika fa nisy ary tena misy ny zavatra niseho amina lalitsika ro karazana osoka tsy fanarahan-dalàna fanodikodonana safidim-bahoaka mariako tsara fa tsy niteto Tananarivo renivohitra ihany no nisy zany alabato sy tsy fanarahan-dalàna zany fa tena manerana ny nosy mihitsy ireo izay naneo ny tsy fanekeny zany alabato zany fanitsakitsahana ny lalàna velona dia nandefasana mpitandro ny filaminana ka nampiasaina daholo ny hery. Ankoatr'izay nanentana ny vahoaka malagasy izy indrindra fa ireo niatrika ity fivoriana ity fa ilaina dia ilaina ny fijoroana ary izy ireo mpitarika dia vonina hitarika ny vahoaka vonina anohitra ity fitondrana jadona no sady mampahory vahoaka ity ho fanavotana ny firenena ho ifiloha teo aloha Marika Ravalomanana. Makasitraka sy momba anareo izahay ry Transparency International eninay ny vokatra avy any New York avy any Berlin avy any amin'ny toerana hafa fa ny teny ianareo hoe miantso mpanao politika fikambanana rehetra ny malagasy ray manontolo tsy anaiky an'iny tsy anaiky an'iny tsika matarona tsy anaiky an'iny tsika raha miantso atsika koa malagasy na ao anatin'ny vondrona politika na fikambanana na syndika mba tena ampivondrona ny hery fa tanydomondoza ary tena fa loza no manjo ny firenentsika ankehitriny. Manampy zany a dia na ny mpitondra fivavahana ary tsy rahary ny riavana zao fampahoriana mivoaka malagasy zao misy te hifikitra amin'ny toerana dia managadagada fotsiny manapotika ny fahamarinana noho izany ndretotsika tonga amin'ny voreto dia tsy anaiky fa hijoratra amin'ny farany koa manao antso ao aminareo ary aho amin'ity fotoana ity eto amin'ity toerana ity vonina hiaraka vonina hijoro ary vonina nefa zay adidy sy andraikitra mba mijentsika ny firenentsika. Nanamafy izay fa voalaza teo ihany koa ny pasteur Edouard Tsarahame nanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy rehetra izy nanao antsoavo ho an'ny mpanao politika fa indrindra ireo avy amin'ny fanoherana mangataka izy mba hajanona ireo disadisa madinidinika tsy fitovian-kevitra sy ny maro hafa fandao izy irayina andrava ity fitondrana jadona no sady mampahory vahoaka ity. Tsy vitan'izay nitodika tamin'ireo mpitandro filaminana indrindra fa ireo hery velona rehetra maneran'ny Madagascar mba andrainy andraikiny. Nitodika tamin'ny mpitondra fanjakana ihany koa izy mba andrava ity gouvernementa izay tsy mahomby no sady tsy mahita vahaolana amin'ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Raha ohatra ka tsy ravana io gouvernementa io hoy ity pasteur Edouard Tsarahame ity dia ifilohan'ny Rajoelina no tokony ametra-pialana tsy misy atakandro. Misy elanelam-panahy anankiroa reto zay olazaiko raha vao tsy misy atakandro ny gouvernementa. Ary raha tsy mieritreritra ny andravany gouvernementa ny filohan'ny republika dia ianao mihitsy ny tokony ametraka mpialana. Ary raha tsy ametra-pialana ny filohan'ny republika miantso ny tafika malagasy ianao satria anareo andro faran'ny firenena iankina ny Madagascar raiso ny andraikitrareo nanao antso lehibe ny ray aman-drenitsika miantso ny mpanao politika miantso ny hery velona rehetra miantso antsika rehetra tsy ankanavaka antso atao iny mahitsy mazava ny teniny RMDM androany ampisahatra avy hatrany zao fitondram-panjakana misy eto firenena zao. Nanamafy izay fa voalaza teo ihany koa i Andriamatoa Tabera Christian miantso ny mpitandro filaminana izy
ny mpanao politika avy amin'ny fanoherana mba hitambatra fa ny vahoaka malagasy izy dia tsy anaiky zao toy zava misy zao raha sanatrika tsy mandreny andraiky ny mpitandro filaminana indrindra fa ireo avy amin'ny tafika dia ny vahoaka mihitsy no hitsangana anohitra izao fitondrana zao hoy Tabera Christian. Aiza no aleny ty Madagascar ty tsy avelatsika ty andehan-dranomasy agny fa tsy maintsy mijoro hoarifanina zany ny fampiresaka amin'ny mpitondra fanjakana efa tsy zay tsony fa io moa zany misy an'iny vatim-pifidianana igny dia fifagnajana araky n'igny angamba sisy agnadrasany aoka tsika mpanao politika ny antsoavo atao eto esory aloha regny karakarazana disadisa na anareo fa manjary hoararotiny fitondrana ho ampiasainy regny ka manainga ny voaka malagasy rehetra zany miverina atia amin'ny fanoherana rehetrarehetra na iza anao na ao anatin'ny antoko politika anao na tsy ao anatin'ny antoko politika anao mitsangana fa tsy vahoaka madinika anao fa vahoaka mandinika no avy ny firenenao sy no avy ny taranaka faramandinika ka ijoro hametraka an'izany fahamarinana zany ka andravan'ny jadona zany ny fifampifivorignana dia tapaka zany le lastika zay na io dia zay ray jojiketo zany na ny paraky na ny molotra fa i vahoaka koa sy mepitarika avy aty tsy anaiky ny zirizirianao eo manao antsoavy amin'ny tany filaminana dernier rempart efa rasirasy place nareo efa somary efa rasirasy place nareo ka mijoroa ka io zany na mpivarotra anao na olosotra anao na ina mijoroa olo-pirenena andraindraikitra amin'ny secteur na ny toerana zay misy anao dia iarahantsika le izy ho anareo zay mbola misalasala regny efa nanome antoka stoky ny ray aman-dreny be teo ny fandiminy fitenenana teo. Ho an'ny sombam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirina kosa dia tsy mitsatra manentana fitonam-panjakana miantso fitonam-panjakana mba ifampirisaka amin'ny mpanao politika indrindra fa ireo teknisiana sy manampahaizana manoloana izao tranga matsiravina mahazo an'ity firenentsika ity. Ilaza izy fa efa ao anatin'ny krizy tanteraka isika amin'izao fotoana izao hoy izy fifampidiniana no ahafahana mama izany rehetra zany. Zay milaza aminao fa tsisy krizy ny eto amintsika efa ao anatin'ny krizy tsika zao tsy ilaina hoe krizy zany fa efa ao anatin'ny krizy tsika zao krizy ny rano krizy ny halabato krizy poste électorale krizy efa ao anatin'ny krizy tsika sinakay milazaina hoe krizy efa krizy tsika zao ray zay faharoa manaraka an'izay aiza ny mety ho zakany vahoaka kokoa raha ohatra ka hoe mba asina ny fifampidinihana mba hijerena vahaolana amin'izao fahorian'ny vahoaka zao sa hitohy zao krizy zao efa anaty krizy tsika tsy mamorona raha miteny an'izay ka asa tsy tokony hatahorana zany hoe krizy ka ionge ohatra ny olona marary rehefa marary ianao dia ho izy ilay dokotera hoe tsy maintsy tsindrominy ianao mety marary le tsindrona fa ho sitranao rehefa avy eo ariky reny rehetra reny maro dia maro ny fanehoan-kevitra izay nataon'ny RMDM nandritra ny fivoriana izay nataon'izy ireo tamin'ny 3 janoary 2020 lasa teo fa ireny ihany no arahantsika eto mpamaranana dia zao araka nitantsika teo fa tsy ny kabary na lahateny izay nataon'ny Mpitondra nasolony haiko ihany no tena nampihororo an'ity fitondrana ity fa ireo lahateny maro samihafa izay mivoy no tokony andravana seny mivoy ny anohitra hatramin'ny farany ny osoka sy alabato izay nataon'ny mpitondra fanjakana izay ny raitsika mapomba tamin'ny seny nisy resaka fivoizana ny andravan'ny gouvernementa ihany koa indrindra fa fametram-pelan'ny filoha Andry Rajoelina izay tsy mahomby no sady tsy tia tanindrazana araka izany rehetra zany mihororo ny mpitondra fanjakana mihororo ny mpanohana n'Andry Rajoelina fa indrindra fa i filoha Andry Rajoelina araka izany rehetra zany dia hoarantsika miandalana eto ny mety ho toy ity toedra raha ity ary izay ihany koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.